Mamerina ny araba izay fanatsidikatsika ny tolakandro teto klasy topoko vavy tonga sondray ato anatin'ny fotoana ny fampalalambo avao amin'ny teny malagasy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany voka-pifidianana ampahany ny vaovao any amin'ny faritany makasika izay voka-pifidianana izay ny fionana tampanao gazety izay niarahan'ny candidat ny hery vaovao ny Madagasikara ary ihany koa ny tontolon'ny sosialy samihafa ireo no entina amintsika mitakariva ity santionandreo dia manasanao aloha anaraka ny fampalalambo avao hatramin'ny farany araka ny taremarika izay navoakan'ny senita hatreto aloha dia mpifidy miisa 7 sy 900 sy 5,000 sy ray alina sy ray hetsy amin'ireo voasoratra anarana ao anatin'ny lesam-pifidianana manerana nosy no tonga nanefa ny adidiny ary hatreto aloha zany dia mbola mahatratra 920 faingo 720 isan-jato ny tapa-avitrian'ny mpifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena izay nizotra azo lazaina ho tamin'ny atsakany sy ny andavany tamin'ny andron'ny omaly nisy ary ny vokatra izay nivoaka tamin'ny 5 ariva teo avy ny anivon'izay vao miramalo tena misahana ny fifidianana izay. Ny candidat larina fahatelo amby telopolo Jean-Louis Robinson no nahazo ny ampahabato betsaka indrindra raha nivokatra vonjy maika navoakan'ny senita tamin'ny 5 ariva teo vato 220 sy 3 alina amin'ny 50 sy 700 sy ray hetsy vato manakery no azony ary manome salanisa 720 faingo 720 isan-jato. Ny candidat larina fahatelo Ely Rajonary Mampianina kosa ny manaraka azy nahazo vato 750 sy 309 sy ray alina izay manome ny salanisa 5,000 isan-jato ny vato manakery. Ny candidat larina fahafolo Camille Vitala kosa ny candidat fahatelo nahazo vato be indrindra vato 470 sy ray alina no azon'ity candidat niaraka isika ity izany hoe ny 5,20 isan-jato ny vato manakery tamin'ireo birao fantazam-bato misa 9 sy 500 voamarina. Ajo Andriana Narvelo candidat ny malagasy miara-miainga no larina faefatra amin'ny fahazonany vato zay tamin'io 5 ariva io 5,50 sy 720 amin'ny vato manakery no azon'ity candidat ity ary manome ny salanisa 8 faingo 20 isan-jato. Ary ny candidat ny MTS Roland Ratsiraka no mitazona ny larina fahadimy raha nivokatra navoakan'ny senita vonjy-maika ihany vato 450 sy 507 arivo no azony ary manome ny salanisa 4 faingo 13 isan-jato.